Filipianina toko faharoa. Fampirisihana hanetry tena sy hiray. Filipianina toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Koa raha misy fampirisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, de tanterao ny fifaliako amin'ny hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny any namany koa. Ny fietren'i Kristy. Filipianina toko faharoa ny andininy 5 hatramin'ny 9. Aoka ho ao aminareo zao sainy zao, zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, de tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantarehy olona izy, de nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ny nanandratana ani Kristy. Filipianina toko faharoa ny andininy 7 hatramin'ny 11. Koa izany no nanandratanaandriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handoalehany lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy hanekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo, ho voninahitr'Andriamanitra ray. Ny vokatry ny famonjena ao am-pony mino. Filipianina toko faharoa ny andininy 12 hatramin'ny 14. Koa am'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny de bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasa amin'ny tahotra sy ny hovotra hahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana, na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsy manantsiny sady tsy misy fitaka ianareo, de zanak'Andriamanitra tsy manana adidy eo amin'ny firenena meloka sy maditra, izay isehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao, mitana ny tenin'ny fiainana, mba hisy ho reharehako amin'ny andron'i Kristy, ka tsy ho niazakazaka foana aho na ny sasatra foana. Ohatra nomeny apôstôly Paoly. Filipianina toko faharoa ny andininy 17 hatramin'ny 13. Eny, na dia haidina ho fanatitra hidina eo amin'ny fanatitra sy fisoronan'ny finoanareo azaho, dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra. Ary aoka izany no hampifaly anareo koa, ary miaraha mifaly amiko. Nefa manantena ao amin'ny Jesosy Tompo aho, fa haniraka ny Timoty faingana ho aty aminareo, mba hifaliako koa rehefa fantatro ny toetranareo. Fa tsy manana olona mitovy fanahy amiko aho, na de iray akory aza, izay hazoto hiahy anareo. Fa izy rehetra de samy mitady ny azy avy, fa tsy ny any Jesosy Kristy. Izy kosa de fantatrareo fa lehilahy voazahatoetra, fa efa niarana nanompo tamiko teo amin'ny filazantsara, tahaka ny zanaka manompo ny rainy. Ary izy no antenaiko hirahina faingana, rehefa hitako izay ho toetrako. Fa matoky eo amin'ny tompo aho, fa ny tenako dia mbola ho avy faingana koa. Nefa nihevitra aho fa tokony hampandehanako ankaty aminareo Epafrodito, rahalahiko sady mpiray asa amiko no miaramila namako ary irakareo sy mpanompo hanomezay ny ilaiko. Fa manina nareo rehetra izy ka difotra alahelo, satria efa renareo fa narary izy. Eny, fa narary saiko maty tokoa izy, nefa Andriamanitra namindra fo taminy, ary tsy taminy ihany, fa tamiko koa, fandrao hanana alahelo mifanontona aho.
koa nazoto kokoa haniraka azy aho mba hifalianareo rehefa hitanareo indray izy ary mba ho afaka alahelo kokoa aho. Koa raiso ao amin'ny tompo izy amin'ny fifaliana indrindra ary omeo voninahitra izay olona tahaka izany, fa saiky maty izy noho ny asan'i Kristy sady nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hanefa izay tsy vitanareo tamin'ny fanompona ahy. Sessosino dejai ni eglisi nuni fitiavani isikianurumbaini kazi humanjakizai haniachanu iraini hampanjusuini isikia hamirachini hazavai Sessosino dejai ni eglisi sai efatsiza lintsuni mandrapandray sanazy andany tratsy sy tomany ao amin'io toeranio nandresena fafatesana lay ampakarina isaotra Nizanakundri huduri Sessosino dejai ni eglisi izino panavutra miumbuna mitsikia amini fahuriana ni mumbatsikia rehetra Dehampisehu azianie Katri haitani tsini Silazani hatsarani